katsaka amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy ny tranga vaovao ary misy telo kosa ireo marary sitrana araka ny nambaran'ny profesora Antavoloolodina mpitondra tenin'ny CCO Covid-19 tao amin'ny televiziona nasionaly. Mijanona 220 zany ireo voatily fa mitondra ny hodin-karetina eto Madagasikara. Miisa 420 kosa ireo sitrana ary 770 ireo mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. Raha araka ny vaovao navoaka ny gazety lehibe maneran-tany tamin'ny trankalan'izy ireo dia teo amin'ny $2 omaly 20 aprily maraina ny sanda amin'ny barily iray amin'ny solika WTI izay atao hoe vokatra filamatra eo anivontsena maneran-tany raha ny totongana ho miiba $3.30 ny vidin'ny arivo tamin'ny fotoana ny katonantsena. Manamarika moa ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI fa noho ny fioboana no mahatonga izao toe-javatra izao. Nilaza kosa anefa ireo manam-pahaizana manokana momba ny tsenan'ny solika fa tsy azo lazaina ho fianjerahan'ny solika maneran-tany izao miseho any Etazonia izao. Ny solika ilay antsoina hoe Brent mantsy dia mbola ny sanda $420 omaly na dia nahitana fihenana teo amin'ny 400 aza ny vidiny. Nanatanteraka fizarana aro vava sy tambavy ho an'ireo mpianatra any amin'ny faritra matsiatra ambony ny filoham-pirenena Rajoelina nandritra ny famangina azy ireo androany 20 aprily. Izany no natao dia mba hiarovana azy ireo amin'ny hodin-karetina coronavirus. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fizarana arak-bolana ho an'ireo mpianatra ireto.